antsika namana mpanao gazety dia misaotra namariny antso amin'ity point de presse velively ity izay hitondrana resaka vitsivitsy mikasika ny atao hoe vaovao ara-politika izay misongadina tato ato. Ny fitondram-panjakana ankehitriny ny gouvernement ankehitriny dia tsy manana eritreritra mihitsy ary tsy ao anatin'ny fanomanana mihitsy resaka tetezamita. Zay aloha zany ny voalohany indrindra. Tsy marina daholo ny resaka betsaka hoe misy filoha teo aloha ny tantana tetezamita efa nekeny filohan'ny repoblika hono miaraka amin'ny filoha tany aloha hafa ihany koa hono zany anao tetezamita zany avy any amin'ny fihadidinan'ny repoblika mihitsy hono ny tetezamita. Tsy marina izany vaovao rehetrarehetra izany. Hatreto ny gouvernement dia tsy manana afa-tsy agenda anankiray lehibe raha eo amin'ny lafiny politika dia ny agenda ny fikarakarana ny fifidianana filohan'ny repoblika izay ataontsika amin'ny faran'ity taona 2024 ity. Ary isaorana lehibe ny mahasovoan'ny vondrona européenne izay ndresaka tampanao gazety omaly satria hitanay zany fa mifanojo ny tisimarina raha zay ny ilazana azy mifanojo zany ny agenda izay misy satria ny teny moa ny mahasovoan'ny vondrona européenne hoe ny agenda anay dia tokana dia ny agenda ny démocratie zany hoe ny fandaram-potoana anay dia ny fandaram-potoana ny démocratie dia mitovy tsisy valaka amin'izay ho an'ny fitondram-panjakana aminay ny agenda ny démocratie dia tsy inona fa ny fifidianana ary dia miomana amin'izay ny fitondram-panjakana. Ny fisina resaka tetezamita dia tsy hitanay atao anatin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny mampitombina azy hoe inona moa zany no antony manamarina hoe tokony roso amina tetezamita isika amin'izao fotoana izao. Ny crise misy dia crise ara-sosialy sy ara-toekarena, crise socio-économique izay tsy tsika eto Madagasikara rery no miaina azy fa manerana n'izao tontolo izao. Ny fahitako azy dia inina fangaro mihitsy satria ny zavatra tenen'ny olona dia hoe nareo zany ohatrany manao déni, ohatrany mitsipaka zany nareo fa tsy misy crise eto amin'ny firenena. Ny crise misy tompoko dia crise ara-sosialy sy ara-toekarena, crise socio-économique tahaka izay iaina n'izao tontolo izao fa tsy misy crise politika mihitsy eto amin'ny firenentsika ka anamarina no mety fisina zany resaka tetezamita izany. Raha ohatra manko raha zay logika izay ny raisina dia tsotra be zany tokony manova gouvernement sy manao transition fa miala daholo zany filoha rehetra maneran-tany satria ny inflation io inflation mondiale fa tsy tsika eto Madagasikara rery miaina azy ka raha isaky misy inflation zany na misy crise socio-économique mondiale dia miala daholo mpitondra rehetrarehetra dia mivadika tetezamita dia zay angaka mety hoe mampitombona zany ohatran'izay koa natao aty Madagasikara. Ny tiako apetraka ihany koa dia ny hoe mangalatra ny fahefany eo am-pelatana ny vahoaka malagasy hisafidy an'izay olona tokony tadiaviny hitondra azy ny tontolo politika na ireo izay mikonokonina an'izany tetezamita izany raha mieritreritra fa tokony hanao an'izany tetezamita izany tsika satria tsy misy mihitsy na lalàna manan-kery na lalàm-panorenana na lalàna inona na lalàna inona mampitombona ny hoe amin'izao fotoana izao dia miroso amina vanim-potoana na tetezamita isika ao anatin'izay zavatra misy. Apetrako tsara fa ny lalàm-panorenana ny mamely fahefana ny vahoaka malagasy iroso makany amin'ny fifidianana hisafidy an'izay olona tiany hitondra azy dia ho tonga amin'izany tsika amin'ny farany ity taona 2024 ity dia ajaintsika izay fotoana ny fanomezana amin'ny vahoaka malagasy tompony fahefana izay. Zay zany no tiana apetraka manamafy zany eto ny fitondram-panjakana fa tsy mieritreritra no tetezamita mihitsy ary mieritreritra tanteraka iroso makamin'izay fifidianana izay. Amin'izao fotoana izao dia efa misy ny fijerena ifotony raha eo anivo ny filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny gouvernement mikasika ny teti-bola izay tokony ampahany anjara omeny ny gouvernement omeny fitondram-panjakana zany amin'izay fikarakarana ny fifidianana izay. Adevitra foana io amin'ny filan-kevitry ny ministra fa tsy hoe tsy mijery an'izay kory ny fitondram-panjakana ary efa miomana amin'izay zany ny fitondram-panjakana amin'izay resaka teti-bola ny fifidianana izay. Mariako ihany koa fa tamin'ny 4 volana aprily lasa teo dia misy ny fiona ny tarihan'Andriamatoa filohan'ny repoblika mikasika
mikasika amin'ireo maso-ivo vahiny sasantsasany indrindra ny avy eo anivon'ny vondrona eoropeana na resana mikasika an'izay hoe fanomezan-tanana na fanampiana amin'ny teti-bola ao anatin'ny fifidianana izay. Misy ihany koa ny iraka izay nataony solotena ny firenena mikambana teto dia miandry ny tatitra isika zany izorana makany amin'izay fiaraha-midinika fanapahan-kevitra mikasika ny resaka teti-bola ny fifidianana izay. Zay zany tiako atao mipetraka tsara mihitsy, zany hoe tsy mitompona ny filazana hoe satria ohatrany hoe amiko zany ohatrany hoe famitahana vahoaka ihany lay hoe fandrirarirana ny olona iresahana hoe mandeha makany amina teteza mita isika. Amiko rehefa mpanao politika tokony andraikitra dia tokony miomana amin'izay fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay. Ny teboka faharoa izay raha sitrakareo mba ininiko hitondrana fanazavana kely vetivety dia mikasika indrindra ny hoe fahalalana maneho hevitra na ny liberté d'expression izay anjara asa raha teo moa ato anivo ministera amin'ny sahana ny serasera, fa ifandraisana ihany koa ministera amin'ny sahana ny atitany izay efa nanao ny fanambarana dia namoaka fanazavana pejy anankitelo mihitsy mikasika ny hoe mitandrina fatratra tahaka ny anak'Andriamaso ny fahalalana ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Fepetra araka ny lalàna no arahantsika ary ny lalàm-panorenantsika dia manamafy an'izay. Ny lalàna samihafa dia manamafy an'izay. Ary ny filohan'ny repoblika tamin'ny interview na ny resaka izay nataony tamin'ny gazety vahiny anankiray Le Point vao omaly nomaly dia mbola nanamafy an'izay ny amin'ny hoe ny fitandrovana ny filaminam-bahoaka préservation de l'ordre public izay ihany no mibaiko ny fitondram-panjakana ary apetraka fa zo sy fiandrianana feno droit souverain ny firenena anankiray no mamaritra ny fepetra samihafa izay misy azy ao anatiny izay hoe fisitrahana ny fahalalana maneho hevitra izay. Ilay andininy fa 7 ao anatin'ilay pacte international relatif aux droits civils et politiques izay noresahan'ny sehatra iraisam-pirenena mbola noresahan'ny maso-ivoan'ny vondrona eoropeana tamin'ny omaly dia tsy mifanohitra velively ny andininy voalohany amin'ny itsivolana 2020 ny ordonnance 60/082 izay nampiana sy novainy ordonnance 62/017 izay raha tsy diso mikasika indrindra ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalana zany manao famoriam-bahoaka na fahalalana manao hetsika zany manifestation na réunion publique ihany koa. Ny zavatra nambara dia hoe efa lany andro ilay ordonnance 60/082 satria efa tamin'ny taona 1990 mariana aloha fa ny mahalany andro na tsy mahalany andro ny ndidim-panjakana anankiray na ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenena dia tsy sehatra raisam-pirenena ny manambara an'izany fa araky ny fitsipika amin'ny ankapobeny izay mifeny lalàna eto amintsika dia didim-panjakana ihany ohatra manafoana didim-panjakana, ordonnance ihany na itsivolana ihany ohatra manafoana ordonnance na manafoana itsivilana, lalàna ihany loi organique manafoana loi organique sy ny sisa zany hoe zay le principe du parallélisme des formes filazantsika azy amin'ny teny vahiny zany hoe hatreto raha mbola tsisy itsivolana na ordonnance anankiray hafa na nafoana ny ordonnance 60/082 dia mbola mijanona manan-kery io ordonnance io. Tsy mitombina mihitsy zany hoe tokony efa elozany toetrandro satria efa misy ny pacte eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy mifanohitra mihitsy ireo andininy anankiroa izay niteneniko anatin'ireo lalàna manan-kery ireo. Raha sitrakareo dia vakiko vetivety ny voalaza n'ilay pacte international relatif aux droits civils et politiques amin'ny article 19 l'alinéa 3 dia milaza mazava mihitsy hoe l'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.
raha atao teny malagasy tsotra be dia nametraka ihany koa io andininy fahasivy ambin'ny folo ao anatin'ilay pacte international io hoe reto ny fetra na ny limitiny izay fisitrahana ny fahalalahana izay dia niteneny hoe fanajana ny zony hafa na ny mikasika ny olona hafa zany réputation d'autrui fa eo ihany koa ny fanajana ny filaminana ny firenena ny sécurité nationale sy ny filaminam-bahoaka ny ordre public ny fahasalamana sy ny ataontsika hoe moralité zany ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia nambaran'ity article 19 ty mihitsy hoe faritany lalàna hoe izy zay restriction zay dia lalàna antsika zany dia mamaritra an'izay le ordonnance 60 082 dia nitenenany hoe ataoko amin'ny teny vahiny zay les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont soumises à l'autorisation préalable à l'insulter dans le gouvernement. Tsy maintsy misy alalana melo avy amin'ny insulter dans le gouvernement hoe izy ary afaka mandany io fahazahondalany qui peuvent refuser l'autorisation demandée si les réunions projetées sont susceptibles de troubler l'ordre public. Mitovy tsisy valaka amin'ilay article 19 teo ka zay no tiako apetraka hoe tsisy fandikana lalàna mihitsy atao amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fahalalàna maneho hevitra na liberté d'expression fahalalàna mivory na fahalalàna manao hetsika liberté de réunion liberté de manifestation ihany koa zany ka apetratsika tsara izay ary ny fehany dia amafisiko ny tena Andriamatoa filohan'ny republika hoe zo tsy azo iodivirana ny fafana maneho hevitra saingy tsy maintsy atao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny filaminam-bahoaka zany ary dia mamafisina ihany koa hoe zaho hoe izy amafilohan'ny firenena ma chef d'état dia miasako voalohany ny adidiko dia miantoka an'izay filaminam-bahoaka izay dia nitenenany hoe na dia zo fototra aza ny fahalalàna maneho hevitra dia tsy azo ampiasaina kosa mba andindona atanjondomondoza zany ny olom-pirenetsika ka sanatria misarika makany amina herisetra ary fantatsika tsara fa hita foana zay isaky ny misy hetsika tiana atao dia manana tendance makany amin'izay herisetra izay foana ary zay no nandraisana n'izany fepetra izany fa kosa tsy misy adevitra ny fahalalahany rehetra maneho an'izay hevitra izay fa fepetra andaminana iantohana an'izay ordre public na ny filaminam-bahoaka izay fotsiny nataon'ny fitondram-panjakana vonina ny fitondram-panjakana hitandro mandrakariva ny filaminam-bahoaka ary tsisy compromis zany ho ny filohan'ny republika sans compromis tao anatin'ny interview izay nataony ary dia amafisitsika ao anatiny izay resaka izay marina fa na lalam-panorenantsika zage dia mametraka fetra na famerana na limite an'izay fahalalahana maneho hevitra izay liberté d'opinion, d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion iantohana ho izy fa ny any mametra azy hoy ny lalam-panorenantsika dia ny zo sy ny fahalalahany hafa ary impératif de sauvegarde de l'ordre public zany hoe ny fitandrona ny filaminam-bahoaka ny maizin'ny firenena dignité nationale ary ny filaminan'ny firenena na ny sécurité de l'état zay zany no fanazavana mba everiko fa tsara entina ihany amafisiko fa zo fototra fiandriana ny firenena anankiray ary tsy azo ny firenena na iza hitsapahana ny mamaritra ny lalàna manan-kery mifeny firenena tsirairay avy mitovy amin'izany ihany koa fahefana feno fiandrianana na décision souveraine ny firenena anankiray ihany koa no manafona na tsy manafona lalàna zany fa tsy avy any amin'ny sehatra iraisampirenena mariana raha teo fa io ordonnance de 60 082 resako anareo io dia efa tamin'ny taona impolo sy sivanjato sy arivo any ivelany zao mbola misy lalàna efa tamin'ny taona 1900 ohatra mbola manan-kery any ivelany fa tsy Madagasikara mihitsy nandeha hiteny amin'ny firenena anankiray hoe ary toatsikoana anareo ty lalàna ty fa efa obsolète na efa ilozan'ny toetrandro dia zay no takiny firenena malagasy ihany koa ny souveraineté na ny fiandrianany ao anatin'izay famerany contexte ao anatina fanatanterahana foto-kevitra raisam-pirenena na foto-kevitra miainga amin'ny lalam-panorenana malagasy zay zavatra zay tiako napetraka mba ahafahany tsirairay zany mazava tsara hoe mikasika an'izay teboka anankiroa zay indrindra moa zany ny resaka hoe fifidianana izay iomanantsika ny tsy fanekena ny mety isina fitondrana teteza mita konokonona izany ary tsy ao anatiny zany mihitsy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao sy ny gouvernement amin'izao fotoana izao ary ny fahafahany rehetra misitraka ny fahalalahana